Vaovao avy any amin'ny faritra Diana kosa dia olona 12 saika iondrana antsokosoko ho any amin'ny nosy Mayotte no tratehaky ny tafika an-dranomasina tao nosy be fampitam-baovao ara-potoana avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafahana natratra ireo mpiondrana antsokosoko ireo raha ny fanazavana avy any amin'ny toerana fanadihadiana eo amin'ny sariny namana mpanao gazety any nosy be. Botra iray nitondra olona tsy ara-dalàna izay mitondra ny anarana hoe Toliameva nikasa hiala teto amin'ny seranana kratera Fokontany Dar es Salaam Jamanjary nosy be no tratehaky ny tafika an-dranomasina nialy ny alatsinainy teo. Saika hiajo any Andavatoby Antanibe Andrefana distrika Anambanja izy ireo satria any ilay sambo kely niandry sy manondrana ireto olona ireto hitodi-doha any amin'ny nosy Mayotte. Olon-dehibe 40, zaza 9, vehivavy bevoka 2, mpanamory 3 miaraka amin'ny lasantsy 7 bidon ana 20 litatra ary lavan'olona 9 kilao no tratra tamin'izany. Vokatry ny tana maro ny fandriam-pahalemana sy ny fiara-miasa eo amin'ny samy mpitandro filaminana no nahazoana izao vokatra izao raha ny fanazavana. Ahitambokatra foana ny tana maro ny fandriam-pahalemana izay isaorantsika ny vahoaka izay manome ny vaovao tsy tapaka ary ara-potoana amin'ny mpitandro filaminana. Mariana eto koa fa ahitana vokatra koa le fiara-miasa izay misy eo amin'ny détachement marine nosy be sy ny gendarmerie nationale satria miara-miasa eo ampikarohana na mpanantanterahana zay vaovao azo zay be fa misy ny opération mixte izay manerana sistaniny nosy be ary misy ataonay koa atao hoe opération en mer izay manerana ny nosy madinidinika atao anatin'ny distrikany nosy be sy ny sistaniny Ambanja amin'izany ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Entitra sady nampitandrina ireo mpikarakara sy mpanondrana ary ireo mpandeha antsokosoko ny manam-pahefana eto nosy be. Mbola manafatra izahay mpitondra fanjakana mba hagnara-dalàna antsika ary tsy azo atao ny manao clandestin zany raha tsy zany hoe ny olona mivoaka eto tokony olona mahazo lalana ary mbola manafatra zay fa hoe tsy mahasoa nareo mihitsy zany ataoko hoe manao clandestin zany raha rany lalàna zany ary tsy azo atao ho an'izay olona manana eritreritra ataoko hoe cerveau zany dia mbola mampitandrina zany zahay mba hijanona amin'izay zavatra tsy ara-dalàna zay fa tena entitra ny fanjakana amin'izay fanaovana zavatra tsy ara-dalàna zay eto koa zany zao dia mbola mampitandrina ao an'ireo zay olona alaim-panahy manao an'ilay trafic illicite ny ressources naturelles zavatra tsy azo atao zany ary tena entitra ny mpitondra fanjakana eto an-toerana amin'izany fanaovana antsokosoko izany hoe ny arem-pirenena zany. Nandritra ny fisafona sy ny fidinana ny fotony izay nataony tafika an-dranomasina eto nosy be ihany koa dia sarona ny sambo kely iray nitondra lasantsy 930 bidon sy zava-pisotro mahamamo maro isan-karazany ary sakafo. Ity sambo kely ity indray izay nikasa hitatitra olona antsokosoko ho any amin'ny nosy Komoro ary mikasa haka olona hafa koa ao Antanibe Andrefana distrika Anambanja fa izao tratra izao.